Mitoetra ny asa tana maro izay nampanantenainy ny filohan'ny Repoblika Rajonary mampianana hery ho an'ny boriboritany voalohany mizotra araka ny tokony ho izy izany asa tana maro izany amin'izao fotoana izao efa mahatratra 10 ny soratra anarana ho amin'izany. Mahatratra hatramin'ny 10 mahery ankehitriny ireo olona misoratra anarana vonona ny handray anjara amin'ilay tetika asa tana maro na Himo entina nadiovana ny tanàna izay nampanantenainy ny filohan'ny Repoblika Rajonary mampianana. Herinandro taorian'ny fanombohana dia tsapa fa mizotra am-pilaminana ny asa raha ny nambaran'ny tompony andraikitra eo anivon'ny fokontany manaritra atsinanana. Raha ho an'ity fokontany ity dia ny fanadiovana ity lakan-drano na bassin tampon ity ny tena san'izy ireo. Ilay izy moa zany fifandrindrana amina resaka asa satria raha salamina eto amin'ity bassin tampon ity zao dia olona eo amin'ny 10 isan'andro no miasa. 10 avy amin'ny fokontany 100 avy eto amin'ny faritra eto 10 avy amin'ny fokontany manodidina 100 avy eto amin'ity faritra eto amin'ity bassin ity mihitsy. Dia ireo olona ireo zany atao rotation satria ny olona inscrit zany hanao an'ilay izy efa mahatratratra ny amin'ny 1000 mahery any. Dia tous les 3 jours zany dia miova ilay équipe dia tsy maintsy organiser mba hiasa daholo ilay olona sady asa ho an'ny tsirairay moa ilay izy ny fanadiovana ny tanàna indrindra ihany koa. Amin'ny ankapobeny zany ny asa dia mirindra ara-dalàna satria ny asa tanana rehetra zany dia tanterahan'ny olona ny asa tana maro. Dia misy moa fiarahana amin'ny commune zany any amin'ny fandraofana faky isakariva faky eo amin'ny 3 camions isakariva eo zany no faky miakatra eto zany dia ohatr'izay ilay izy. Fa eo ankilany kosa dia nampiseho fahavononana sy fahafapony amin'ity tetika azy ity ny mponina izay mandray anjara feno amin'izany. Na fa nanapandray andraikitra ny tanora ary koa nanome asa ho an'izay tsy hanasy ity programa ity. Fandraisana amin'ity zany sady mahafinaritra anay zany satria voadio tsara ilay tanàna zany satria eto amin'ity tanàna ity zany ohatrany hoe ilay tsikafona zany mitsingevaheva eny dia mahatsiravina be na mijery an'ilay tsikafona fotsiny ary. Dia misy fahasalamana zany mba ho an'ny mpiara-monina eto amin'ity tanàna manodidina ity zany. Ilay izy aloha tena nahafapoanay mihitsy zany satria mba niasa daholo zany ilay kisy tsy hanasa rehetrarehetra teo aminay dia tena nahafapo mahitsy fa dia tena isorana lehibe zany ilay izy. Na zao 70 zany ny ankizy mandray anjara ao. Marina fa 3,000 isan'andro no karaman'ireo izay mandray anjara amin'ity asa ity. Manantena ihany koa ny faharetan'ny asa sy ny fanentanana bebe kokoa ny mponina amin'ny fikajiana ny fahadiovana ireo tompony andraikitra samihafa.